nitsidika ny tokantranontsika indray izay amin'izao andro fahadimy izao. Mino fa tsy matiantoka isika teo ampanarahana izay andro efatra izay andro fahadimy androany ahita zava-baovao indray tsika dia mahasotoa ary tompoko eo amin'ny fanarahana ny fandaharana. Mbola iarahantsika miredona trany ny hira faleva ary ankoatrany. Misaotra ray malala no ny fotoana izay omenao anay ankehitriny. Nomenao tombonandro izay dia mbola afaka manaraka izao fandaharana izao. Ny afa-pitiavana avy aminao ny tompo dia ho raisinay amin'ny kitsim-po izany ary hitondra fanavaozana lehibe eo amin'ny fiainanay tsirairay avy mba hazonay mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Raisoka ino any an-danitra any izany fivavaka izany tolomina saingatay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala, mbola faly indray tafahoana amintsika ny tenako amin'ity hariva ity. Nanaraka lohahevitra nafinaritra isika omaly dia ny hoe adinoko fa haika miletika ny masoandro. Namataratsika ny mikasika ny sabata izany izay fahamarinana ara-baiboly toa efa zary adin'ny olona ankehitriny. Amin'ny teny ity isika dia mantatra indray lohahevitra anankiray vaovao hoe adinoko fa haika mahafaty ny coronavirus. Inona indray no tian'izany lohahevitra izany raketina amintsika fa mialohan'ny anarantsika izay dia andehantsika amin'ny gilatsofina anaraka ny hiran'ny koralinantsika feonery sy fahazavana. Be
feno fifaliana trany ampitsikitsikina trano no afahana mitsidika antokantranotsika indray am'izao andro fahadimy izao misaotra antsika rehetra izay nanaraka tsy tapaka izany fandarana izany hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao andro fahadimy izao adinoko fa hay aho zanak'Andriamanitra araka ny nambara omaly dia efa tokony tsy hanadino itsony isika izao ary ny fanapakevitra tsara izay noraisintsika dia tokony ho tehirizitsika ho tazomitsika hatrany izany nresaka lohahevitra anankiray tsika mikasika ny sabata dia tsara isika raha mandray fanapakevitra ny tsy hanadino itsony izany filetehan'ny masoandro izany dia ny filetehan'ny masoandro ny andro fiomana amin'ny sabata ny andro zoma idirana amin'ny andro sabata ankehitriny isika dia anaraka lohahevitra iraindray amin'izao takariva izao dia ny hoe adinoko fa hay mahafaty ny coronavirus dia isika ivavaka aloha mialohany andiniantsika izay lohahevitra izay masina tianay sotranao izay satria be fitiavanao mpamindra fo mitahirana mandrakariva eo ambany fahasoavanao ankehitriny izay raha hianao anao indray dia mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao anaran'i Jesosy amen. Misy angamba tenitenana laza ndratra manerana zao tontolo zao dia ny coronavirus ary tsy misy tsy mahalala izany angamba raha mbola olona eto amin'ity tany planeta tany misy antsika ity tamin'ity taona 2020 ity fa dia tena nalaza fantatry ny rehetra izany raha tare marika farany zao tamin'ny asabotsy 14 ny volana novambra farany teo navoaka ny ministera fahasalamana eto Madagasikara dia miisa 17 sy 7 ireo marary ny coronavirus hatramin'ny idiran'izany teto Madagasikara 500 ny maty ireo nodimandry vokatra zany valana retina izany raha teto Madagasikara manokana raha ny manerana zao tontolo zao indray no asiana resaka taremarika statistika manerana zao tontolo zao dia izao ny andro asabotsy no andro na betsaka olona voany zany indrindra manerana zao tontolo zao satria nisa 5,700 sy enalina sy enetsy 660,905 ny olona narary tao anatin'io andro ny asabotsy io fotsiny manerana zao tontolo zao ary ankehitriny dia efa mihoatra ny 350 tapitrisa 53 million ny olona narary zany coronavirus zany manerana zao tontolo zao ary mahery ny ray tapitrisa sy 3 hetsy ny olona maty manerana zao tontolo zao vokatra zany aretina izany tsy misy tsy nahafantatra tsy misy tsy mahalala fa mahafaty ary tena mitondra takaitra mitondra alahelo eto amin'ity tany izay iainantsika ity valana retina mampididoza dia ny coronavirus ity zany zavatra mahagaga nefa dia izao zavatra mampalahelo koa angamba dia mbola misy olona foana tsy tonga saina amin'izany miezaka fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao manentana hatrany antsika ponina mba samy anao arotava mba hiarovana amin'izany valana retina zany mbola misy foana nefa ny olona izay tsy manaiky anao izany ny olona izay mieritreritra fa nga zany mahafaty nga izany misy akory ary misy ara mieritreritra misy nga izany zavatra foronina fotsiny zany zavatra tsy misy akory izany zavatra misy eo fiarahamonina zany iarahantsika rehetra mahita izany ireo tompona ndraiky mpanjakana isa-tsokadina na dia manao fanentanana feno ary dia mbola misy foana no miziriziry fa tsy mahafaty ny coronavirus ary izany toetra izany no ananarana antsika
satria efa tanam-piandohana nisy izany teny izany. Raha tatsika zao ny tantara tao amin'ny Saedena amin'ny Genesis toko 2 andiny faina mifolo sy fito ambifolo raha ny teny Andriamanitra tamin'ny Adama dia hoy izy hoe ary Jehovah'Andriamanitra nandidan-draha lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Raha izay nambaran'Andriamanitra dia hono izy dia voly. Genesis toko 3:4 indray dia hono menarana tamin'ny vehivavy tsy ho faty tsy akory ianareo. Andriamanitra dia miteny mazava hoe mahafaty io, mahafaty ny finananareo an'io azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io fa ny devoly mihitsy ny rehefa avy eo no miteny manao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo fa amin'ny andro hinananareo io dia hitovy amin'Andriamanitra ianareo ahiratra ny masonareo nefa lainga izany. Ary toy izany foana zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Ireo tompona ndraiky mpanjakana izay manintana manao hoe mahafaty re io mahafaty re ry hava-malala fa aoka tsika tandrina mafy, aoka tsika hitoetra manjakariva ao anatin'ireo fepetra izay ambara ombienombeny haitsika tsirairay avy izany. Kanefa izao mbola misy foana ny manely ny miteny hoe tsy mahafaty izany zavatra izany. Eto dia tiana ny manaroatra zao fotoana zao indrindra ho atsika tanora, indrindra ho atsika tanora. Tsika tanora mantsy eritreretina hoe matanjaka, tsika tanora eritreretina hoe izay dia ao anatin'ny herinay ireo antitra no matin'izany. Tsia aoka sika mba ho modely amin'ny fampiarina ireo fepetra izay apetraka ny fitondram-panjakana ho fiarovana izany aretina izany. Izay ny zavatra misy mantsy eto amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Misy tena anankiray izao tiako hisarihana ny saintsika amin'izao takariva izao amin'ny Jakoba toko 5:20 sy 20. Amin'ara Jesosy manao hoe ry rahalahiko raha misy eo aminareo miala famarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady anarona heloka be. Marina fa zava-panahy ny resahana, marina fa zava-panahy ny resahana fa mitombona koa zay amin'ny fiainantsika andavanandro. Raha misy olona mananatra manao hoe tsy mety re ataonao io fa mitondra aretina ho anao izy io hoe io zavatra ataonao io tsy fanaovanao masika io dia mitondra aretina ho anao ny afaran'izy io, tsy fitandremanao io mitondra aretina ho anao, mahavonjy azy zany. Ary amin'ny ara-panahy koa toy izany misy voahiraka ampibebaka satria misy olona dia tena ratsy fitondran-tena dia ireny olo ireny ozy ty teniny Jakoba toko 5:20 ireny dia mamonjy fanahy tsy ho faty satria ireny olo ireny mety tsy tonga saina hoe ty zavatra ataoko ty raha tsy miova amin'ity raha tsy mibebaka amin'ity raha tsy manapa-kevitra hiala amin'izy ty dia hitondra fahafatesana ho ahy izany. Fa eto dia soa ihany misy fotoana ahafahantsika mifampiresaka, ahafahantsika mampatsiahy indray fa tandremo fa mahafaty ny tsy fibebana, tsy fialana amin'ireo zavatra mety ny ahazatranao teo aloha kanefa fantatrao zao nandritra izao fifampiresantsika izao fa tsy mety ary ny tsy fialana amin'izany dia mitondra fahafatesana ihany koa tahaka ny coronavirus izany. Isay atoko voalohany 2:20 dia misy an'izao teny zao vakiny amintsika ihany koa minaran'i Jesosy. Avy ary isika ifandahatra, avy ary ifandahatra isika ho Jehova na dia tahaka ny jaky aza fahatanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondro fotsy. Mety mieritreritra isika ho izy fa tena maloto tanteraka iza dia tena efa tsisy antenaina tsony ny amiko fa dia tena mpanota loatra mpanota matevy koditra loatra ka tsy hita azo atao nefa Andriamanitra eto. Andriamanitra dia miresaka amintsika, miresaka amiko izy, miresaka aminao manao hoe avy ary tsika ifandahatra, andeha tsika idiscuter, andeha tsika hiaraka iresaka ozy Jehovah'Andriamanitra fa na dia tena ratsy ohatrany ahoana ary ianao na dia tahaka ny jaka izay tena maloto raha fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny laneige, tahaka ny oram-panala. Izany ny fampanantenana omen'Andriamanitra antsika amin'izao takariva izao. Asan'apôstôly toko 3:7 asan'apôstôly toko 3:7 dia miteny amintsika toy izao: koa mibebay ianareo re ka miverena monona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana amin'ny fanatrehan'ny tompo. Miteny amintsika Andriamanitra, miteny amintsika Andriamanitra manao hoe mibebay re,
aoka resika iove aoka tsika tsy salasala mihitsiny fa io zavatra rehetra zay nampianarina antsika nandritra n'izao herinandro izao dia mitondra fiainana ho antsika ny tsy fanadino antsika azy tsony teo aloha tsika nanadino fa manomboka izao koa tsika tsy anadino reo zavatra maro samihafa zay no resahan'Andriamanitra tamintsika dia miteny amintsika izy miantso atsika izy ankehitriny miantso atsika le Andriamanitra manakaripasoavana miresaka amiko sy miresaka aminao manao hoe ankehitriny re mibebahana. Paoly Silasy zao rehefa nigadra tao anatin'ilay trano maizina raha nisy ilay orohorotany dia nisy ireo mpiambina azy ireo nikapoka anazy ireo nampijaly anazy saika hamono tena rehefa teo akaiky ny fotoana namono tena dia niteny Paoly Silasy manao hoe aoka aloha aza mamono tena aza mikipika mihitsy fa zay mbola ato daholy tsy nisy nandositra izay. Dia ino ny zavatra nitranga Asa apôstôly toko faina ambin'ny folo andifa telopolo ka hatramin'ny telo amby telopolo zao no toy ny tantara aminaran'i Jesosy vakintsika izay teny izany manao hoe ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy tompoko inona ny mety ataoko mba hovonjena aho dia hoy izy roa lahy minoany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao ary izy roa lahy nitory ny teny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony ary nandray azy roa lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasa ny dia kapoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay re azy rehetra tamin'io alina io rehefa nampianarina ny tenin'Andriamanitra ireo mpiambina miaraka tamin'ireo fianakaviany dia nanontany manao hoe inona ny tokony atao mba hivonjena izay inona ny tokony ataonay mba tsy ho faty izay dia nampianariny Paoly Silasy izy ireo ary natao batisa tamin'iny aly batisa ry havana ny batisa no endrika haneonao fa vonona ianao ny bebaka ny anaraka an'Andriamanitra manomboka amin'iny fotoana. Jaona toko faraka ambin'ny folo andifa dimy amby roapolo sy fahina amby roapolo Jaona toko faraka ambin'ny folo andifa dimy amby roapolo sy fahina amby roapolo dia misy an'izao teny izao aminaran'i Jesosy manao hoe o Jesosy taminy izao ny fananganana maty sy ny fiainana izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay mino izany va ianao miteny amintsika koa Jesosy manontany anao koa izy amin'ity ariva ity amin'izao fotoana izao zay hainonao zao afatra zao manao hoe moa mino ava ianao zao ary ny atao hoe zao ary ny atao ary raha mino an Jesosy ianao hoe rehefa nanaiky ianao fa aza dia hanolotra ny tenako an Jesosy rehefa naheno rehefa tr'Andriamanitra rehefa niteny tamiko Andriamanitra hoe tandremo manadino fa ianao ne zanako hoe ianao tsy foko ianao dia hoy izy amin'ny Galatana toko fahatelo amby fito amby roapolo manao hoe fa na iza ny iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy any Kristy. Romana toko faina andifa telo ka hatramin'ny fahaefatra tsy fantatrareo fa na iza sika nefa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana sika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiaina vaovao. Izay le batisa ao amin'ny Kristy izay le batisa misitrika milevina miaraka amin'ny Jesosy ao anaty rano mba hahafahantsika miarina indray tahaka nefa nitsangana tamin'ny maty. Izay le fibebahana marina izay tadiavina irina eo amin'ny batisa. Marika toko faina ambin'ny folo andifa enina ambin'ny folo teny inoko marina fa haintsika tsara izany no ny teny anaran'i Jesosy manao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no hoelohana. Misy olona manao anaty fontena ilay batisa satria mino voaresaka eo amin'ny tapany voalohany zany izay mino no vonjena fa izay tsy mety mino no hoelohana fa misy tena eo dia inona mino sy atao batisa tsy ampy zany ny finoana fotsiny an Jesosy fa mila manaraka ny finoana ihany koa ny batisa. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andifa efatra Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andifa efatra dia misy an'izao teny izao zay vakina sy ampitaina amintsika ary narefeo ray koa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy areo ry oloko mba tsy hombony anareo olo taminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo asy anjo mpitiavana avy amin'Andriamanitra izany anjo izany olon'Andriamanitra ianao
zanak'andriamanitra ianao araka ny lohateny izay nodiniantsika nandritra ty herinandro ity manao hoe adinoko fa hay aho zanak'andriamanitra tsy fon'andriamanitra ianao tsy fony overy ianao ary izay no anaovany antso amin'ny alalan'ity teniny apokalypsy toko avalam-bifolo ndifa efatry ty manao hoe miala aminy ianareo oliko miala aminy ianao miala am'izay fahotana sy ratsy fananao izany fa ndeha ianao mba hiova anaraka azy ka tsy hiteny manao hoe ngaty zavatra ataoko ty mahafaty ngaty zavatra ataoko ty mahavery fa mba hanaiky kosa nianatra andriamanitra betsaka ny olona ankehitriny no mihevitra fa tsy mahafaty ny coronavirus betsaka ny mieritreritra betsaka ny miteny fa tsy mahafaty tsony zany aretina izany tsisy tsony zany fatatsika nefa ny zavatra mitranga manerana izao tontolo izao fa tena mbola mandribaka mamono izany aretina izany mbola mandribaka tahaka izany ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny fahotana mandribaka ny fahotana mila fibebahana izany mila fiakekelika mila fiovana avy amintsika tsirairay avy izany ndray andro nisy zazalahy anankiray izay niara-tsangatsangana tamin'ny dadany tamin'ny fotoanany ririnina tany Eropa tany rehefa mireny fotoana ririnina reny dia misy an'ireny glasy manify reny eny amin'ny lalana ary ny glasy reny matetika malama dia malama rehefa mivoaka eny amin'ny toerana falehan'ny mpandeha tongotra eny rehefa nivoaka izy mianaka dia ozy dadany tamin'ilay zanany lahy hoe anaka hoe tato ny tananao ho tantanako ianao fa raha tsy ho tantanako ianao dia enjera karatra tozy la tovolahy kely tamin'ny dada zany dada efa fito taona zany efa lehibe zany efa mahay mandeha rery sa fa dia zazakely atao tata foana leo andeha rery anaka menjerana ianao raha tsy tantanany dady za mahay mandeha rery aka mahay mandeha rery fa aleo andeha arosiny dada raha ny dadana fatorina la tovolahy kely niezaka nandeha mihitsy nizy ary nitandrina fatratra mba tsy enjera teo amin'ilay lala malana tsy tapitapitray nefa azotsika tsaina tsara fa nidaraboka ilay zaza na raha ny fitombenany kely ny enjera teo ambonin'ny tany kanefa no ny ambo dia niezaka nitsangany ihany izy avinao tantanako zanako ozy ilay rainy tsy mila tanàna fa le teo ny ohatra ny zavatra nalama kely fotsiny dada fa za mahay mandeha tsara eny ary ozy ilay dadany tamin'ilay tovolahy kely ezaka nandeha indray tsy navita 2 metatra akory dia nanina indray nidaraboka ary ny loza dia izao ilay tana kely ilay zaza zay nienjera niezaka ny tena tao amin'ny tany no naninina no lasa folaka ary tsy maintsy nentina tany amin'ny dokotera nasiana platra satria folaka rehefa voatsabo ilay tovolahy kely ka niverina nivoaka avy tao amin'ilay dokotera zay vao naninina zay vao niteny tamin'indrainy hoe tado mifona fa manomboko zao aho dia tsy maintsy tantanany dada foana mba tsy enjera intsony dia teo ny dada nyteny azy manao hoe eny ary anaka mbola vonina foana ny tantana anao mandraka rifa na dia mandary ianao indraindray hoe avanao amin'izao fotoana zao ihany koa mety mihevitenao mavita teny asika tsy mila an'Andriamanitra manana zavatra rehetra manana zay tokony ilaina rehetra ka mihevitena hoe mahavita eritrereto anefa tadideo anefa fa misy ilay ray be fitiavana an-danitra zay manao antso mpitiavana amintsika miresaka amintsika ary manasa antsika manolotra ny tanana amintsika hoe ty zanako ny tanako mba raiso hitantananao eo amin'ny fibebahana marina aho hitantananao eo amin'ny fanolora-tena marina ho amin'ny batisa aho satria izay mihitsy atao batisa no vonjena ny rariko ny fanantenaiko dia ianao mihitsy ianao dia anaiky izany antso mpitiavana izany ka anolotra ny tenanao anolotra ny tananao eo amin'ilay tompo Andriamanitra ivavaka asika Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra izay nan-danitra
misaotranao eram-po eran-tsaina izay no ny afatra sarobidy nomenao anay tamin'ity takariva ity. Tompo masonao tia anay ianao, miresaka aminay ianao, miantso aminay ianao koa ankehitriny izay dia vonina hamaly ianao, vonina ny handray izany antsom-pitiavana izany, ka hiala amin'ireo fomba fanao anay ratsy taloha fa ho eo amin'ny fibebahana tena misy, eo amin'ny fibebahana marina. Omba anay tompo, ianao ny taonanay anampinareo toerana afahany manolo tena ho anao amin'ny batisa. Nay zanay io toerana misy anay manerana izao tontolo izao dia andray fanapa-kevitra mihitsy izahay mba hanantona Andriamanitra mba tonga avanay eo amin'izany fanolorana